miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tapidalaka levy no izay ndray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity midika ny hoe tapidalaka le dia hoe tapitra ny lalana hale tsisy azo atao intsony tonga amin'le fitenenana hoe androso matreny be emotra matray be ny zanak'Israely dia efa tojon'izany toe-javatra zany koa teo amin'ny fiainany any amin'ny Exodus 4:4 andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 2:20 dia misy tantara tena mitovy amin'izany mihitsy satria rehefa nivoaka avy tao amin'ny tany Egypte izy ireo dia nandeha dia tonga teo anolohan'ny ranomasina be mihitsy ny teo alohany nefa ny tatorina koa dia tonga ny Egyptiana miaraka amin'ny kalesiny sy miaramilany hanao valifaty hamono azy ireo zany hoe androso izy ho fatin'ny rano emotra izy ho fatin'ny sabatra dia izay le antsoina hoe tapidalaka le ary mety manana an'izany toe-javatra zany ianao amin'izao fotoana izao hoe tsy hitanao tsony mihitsy nyzay atao fa tena very hevitra tanteraka ianao hoe eto zany no atao hoe fahavoazana tanteraka, eto zany no atao hoe faharesena, eto zany no hifarana ny diako. Zandro dia tehiteny aminao fa tsy mbola tapitra akory ny dianao. Eo mihitsy vao tena hanomboka ny lalana fa mbola misy lalana izay ho resahako aminao amin'ity anio ity ahafahanao mivoaka amin'io situation io. Ny zavatra tsara fantatsika aloha dia izao Andriamanitra mihitsy no nitondra ny zanak'Israely teo amin'io ranomasina io. Zany ny ambarany eo ambonimbony eo. Zany hoe Andriamanitra mihitsy nitondra azy ireo eo amin'io ranomasina io. Fantatr'Andriamanitra tsara mihitsy ny zavatra hitranga rehetrarehetra fanentiny teo ary misy dikany mahatonga entiny teo satria eo ambany eo ihany eo amin'ny Exodus 4:20 io dia ambarany eo manao hoe mba ho fantatry ny Egyptianina ozy izy fa izao ny Jehova rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny ary mpitaingin-tsovaliny. Zany manana planin'Andriamanitra, manana programan'Andriamanitra mba hanomezana voninahitra azy amin'io situation io. Dia izay ozy izy ny tanjona. Zany hoe noentin'Andriamanitra teo mihitsy ireo teo amin'io toe-javatra izay tsisy azo atao io mba ahafahana manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary zany raiso amin'ny finoana zany. Inona ny tokony atao ary? Ny voalohany izay tokony atao dia izao mirosoa fa aza miemotra. Mirosoa fa aza miemotra. Ilay miemotra dia izao ilay mijery ny ato afara te hitodidoha any Egypta foana hoe aleo miverina makany Egypta raha izao fa tena tsisy hevitra ity. Dia izay tena tsy azo atao fa tena mila mirosotsika. Ilay miroso dia tsy inona fa ilay hoe aza mieritreritra ny zavatra lasa, aza mieritreritra ny zavatra any aoriana, aza mitodika any amin'ilay hoe filavona lefona fa aleo miroso mijery ny eo alohanao. Dia zavatra tsara fantatsika ravana dia izao io le hoe firosoana io misy fepetra izy io fa tsy azo tonga dia hoe mirosoroso fotsiny amin'izao fa misy fepetra izy io hoe zavatra efa azonao antoka tsara zany hoe sitrapon'Andriamanitra le izy dia amin'izay fotoana izay no asiana miroso. Fa raha zavatra mbola tsy azonao antoka hoe sitrapon'Andriamanitra le zavatra izay ataonao dia amin'izay fotoana izay mbola mila manontany ianao aloha hoe Andriamanitra sitraponao sa tsy sitraponao ty zavatra izay ataoko ity. Efa nisy video any alohan'ny resahana amin'izay hoe nahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa azonao antoka kosa hoe sitrapon'Andriamanitra le izy aza mitoditodika makany ariana zany fa tena tonga dia miroso mitodika makaty aloha ary no ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe ny zavatra izay atao hoe sitrapon'Andriamanitra zany dia zavatra hoe efa hitanao mihitsy hoe lalan'Andriamanitra le izy, programan'Andriamanitra le izy, efa valim-bavaka avy amin'Andriamanitra mihitsy ho zavatra izay ataonao io. Efa nivavaka ianao tany aloha tany dia efa nahazo valim-bavaka dia efa mitohy amin'izay lalan'izay ianao. Dia aty aoriana tsisy mihitsy Andriamanitra anao hoe eto indray ianao misy olana goavana be eo anatrehan'ilay izy dia hoe andeha hiverina indray nefa tany aloha Andriamanitra efa nanome valim-bavaka ho anao mahakasika an'io zavatra io. Zay zany le teneniko hoe rehefa fantatrao fa efa planin'Andriamanitra tamin'ny fiainanao io, efa programan'Andriamanitra io fa mandeha ny fotoana dia misy olana le izy dia izay tsika milasa misalasala hoe sao dia mba tsy izy indray ary izy ity nefa Andriamanitra efa niasa tamin'io zavatra io tany aloha. Ny dikan'izay zany dia tsy mahazo misalasala na mierikerika fa tsy maintsy miroso. Zay aloha ny zavatra baiko voalohany omenanao. Toy izany hoe iroso aiza raha pastera ranomasina anie le eto aloha eo indrindra mihitsy hoe faharoa ampiasao ny finoanao. Ampiasao ny finoanao. Rehefa jerevantsika io tenin'Andriamanitra io dia izay mihitsy nambarany eo amin'ny andininy 4:20 manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy izy. Dia avy eo amin'izay amin'ny andininy 5:20 ary hoy Jehova tamin'i Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao lazao ny zanak'Israely mba handroso aingao ny teinao izy dia hahinjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao ka sarao ny rano
dia andeha maky afo voany ranomasina maditany maina ny zanak'Israely. Raiso ny tehanao ino izy izy a dia kapony rano dia hisaraka ny rano. Zay le hoe ampiasao ny finoanao, ampiasao ny finoanao, hanaovanao ny zavatra zay mbola tsy nataon'ny tananao hatramin'izay mihitsy. Le mampiasa finoana zany a zay resahana amintsika eto dia tsy inona fa mampiasa le tehana. Mampiasa le tehana dia manatanteraka ilay nolazain'Andriamanitra ampiasaina n'iny tehana iny. Averiko tsara, mampiasa le tehana zay feny am-pelantanan'ny Mosesy a dia manatanteraka zay lazain'Andriamanitra amin'iny tehana iny. Tsy hoe mampiasa n'iny tehana iny dia manao n'iny tehana iny am'izay tiana atao. Hoe andeha kapohako ty vato ty, andeha kapohako ty tany ty, fa misy fepetra, misy instruction mazava tsara hoe iny tehana iny a ranomasina io ny kapohanao amin'le tehana. Fa tsy ny Egyptianina fa ranomasina ny kapohanao amin'le tehana. Dia izay mihitsy ny nataony. Nalainy le tehana dia nikapohan'le rano a dia nizara roa. Nizara roa dia nandihy tany maina tao a ny zanak'Israely. Dia izay koa no ambara amintsika androany. Rehefa mitapa-kevitra hoe roso ary aho dia inona le tehana? Io tehana io dia tsy inona fa le teny fikasana io. Io le tenin'Andriamanitra io. Io le tenin'Andriamanitra zay eo am-pelantanantsika io. Ity no atao hoe tehana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ampiasao. Zany hoe enoy zany inona le instruction zay omen'Andriamanitra anao amin'le tenin'Andriamanitra dia izay arahana. Raha misy tenin'Andriamanitra zany ohatra raisinao, ohatra hoe indro mombanao, na hoe aza matahotra fa izany ado anao, na hoe manatona, na hoe misy zavatra tenen'le tenin'Andriamanitra aminao zany dia tazomy zay tenin'Andriamanitra izay. Tazomy zay tenin'Andriamanitra izay dia iny tenin'Andriamanitra iny entina miroso eo anatrehan'io zavatra izay manahirina anao io. Amin'ny ohatra tsika zany zao, ohatra zany hoe misy olona zany a manana vola aminao dia efa miteny izy hoe tena hoe aka-pôlisy izy a rapitso ohatra. Dia anao efa nakany amin'le olona foana, efa nitaraina tsy ohatran'izany fa tsy nety mihitsy le olona zany hatramin'izay. Dia nefa anao naheno an'ity tenin'Andriamanitra hoe miroso, andao hiroso ary. Dia inona le hiroso? Dia mandray tenin'Andriamanitra ianao. Toy izay le tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra fa momba anao a. Dia raisinao zay tenin'Andriamanitra zay toy izay anao manao hoe andaotsika hiverina ho any amin'ny olona io rapita androany. Dia hoe ka efa nakany foana tsika fa nahazo rokalika tany foana, andao fa miaraka amin'ity tenin'Andriamanitra ity tsika. Le tenin'Andriamanitra zany no entinao a. Miaraka amin'ity tenin'Andriamanitra ity tsika dia andao ho any. Dia ho hitanao tsara ny voninahitr'Andriamanitra. Ho hitanao tsara ny herin'Andriamanitra. Fa tena izay mihitsy, mila manao ny tsy fanao ianao raha te hahita ny tsy fahita. Le manao ny tsy fanao zay hitantsika eto zany zao dia le hoe tsy mbola nisy namaky ranomasina tamin'ny alalan'ny tehana zany mihitsy, fa ataovy le izy amin'ny finoana dia ho hitanao zany herin'Andriamanitra izany. Ohatr'izany mihitsy nazondry Petera. Tsy misy an'izany hoe andeha anjono ianao anarato ianao dia amin'ity andro atrandro be ity dia andeha anarato sy ohatran'izany fa amin'ny alina. Fa nefa ozy ny tompo manao hoe mandehana. Dia rehefa nanao ny tsy fanao izy a dia izay ny farany nahita ny tsy fahita. Nahita ny tsy fahita. Inona le tsy fahita? Iny amin'izay ny anjelin'Andriamanitra. Ambarina amin'ny tantara manaraka ao fa azonao vakino rehefa manam-potoana ianao a. Tonga dia nisy le andry afo aloha sy andro rahona nandeha nanelanelana ny zanak'Israely sy ny Egyptianina. Dia teo hoe paraparaina ny andro. Dia avy eo a le anjelin'Andriamanitra nidina mihitsy nampisamaritaka ny Egyptianina. Dia iny koa le ranomasina ahafahany sokatra dia lasa maina tanteraka mihitsy le tany a. Dia nandehanany zanak'Israely mba azony sainao eritreretina ve zany? Tsisy ahitan'izany mihitsy fa zay le atao hoe tsy fahita. Fahitan'ny zanak'Israely zany a tao anatin'ny finoana. Maina ny tany dia niroso izy dia nandeha izy. Zany ny voninahitr'Andriamanitra iseho ho an'izay olona mahatoky ny herin'ny tenin'Andriamanitra ka miroso miaraka amin'io tenin'Andriamanitra io eo amin'ny fiainany. Miaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao ry havana. Ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo miroso, tazomy mafy ny teniny, fikiro mafy ny teniny a. Fa ho hitanao zany atao hoe herin'Andriamanitra zany. Ho hitanao zany zavatra mbola tsy fahitanao zany. Averiko ihany fa marina foana eo amin'ny zavatra rehetra hoe rehefa manao ny tsy fanao ianao a dia hita ny tsy fahita na amin'ny zavatra ratsy na amin'ny zavatra tsara. Fa zay resahana amintsika eto dia amin'ny zavatra tsara le izy. Zany hoe aprisianao zany anao ny tsy fanaonao fa zavatra tsara, zavatra tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra le ataonao fa tsy hoe andeha angalatra na anao an'izao a fa sao dia hijadro anao koa hoe za ty ry pasteur nanao ny tsy fanao dia nijadra. Dia ozy fotsiny aho manao hoe mahireza fa mahita ny tsy fahitanao ianao zany zao. Fa tsy zay le izy. Fa tena hoe manao le tsy fanaonao fa zavatra zay tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra anankiray zao resahako aminareo a, za tamin'izy fotoana efa ela be zany tantara zany efa angamba ny 10 taona lasa tany a nahavita fianarana dia nitady asa. Dia tsy nety nahita asa mihitsy. Dia nefa misy boaty anankiray zay mba tiako iasana.
tena ao zany tena mba faniriko mihitsy raha tafiasa ato tena tiako tena naritra CV izy manaritra CV apetraka eto ny CV rehefa manaritra dia napetraka atao le CV zay zany le fanaon'ny olona rehetrarehetra dia napetraka le izy dia mandeha ny fotoana tsisy miantso mihitsy dia niverina tany dia hoe fa ahoana tompoko le CV ako dia mbola tsy anona fa mbola tsisy mbola atsony foana eo ihany ianao rehefa any dia lasa dia mbola tsy miantso ihany zareo dia tonga dozy amin'izay manao hoe tena tsy maintsy manao zavatra hafa dia nivavaka nangataka tamin'ny tompo dia izay mihitsy le hoe mandehana ary fa iombanao niverina tany am'izay fa rehefa miverina tany tonga dozy mahatsely le olona hoe za tompoko aonga ho any directeur hoe fa ahoanao izy mba teneny izy hoe mitady anazy ony hoe tahina avy any ampitatafika dia hoe fangainao fatano da teneno an'izay fotsiny zao hoe tahina avy any ampitatafika za tsy fantatro le directeur na nitary an'le directeur raha tsy fantatro dia lasa mbola le secrétaire nakany amin'ny tany mitady anao zany tena avy any ampitatafika tsy haiko izay nietretin'le directeur atao fa za no tena mahatoky ny tompo hoe miaraka amiko Andriamanitra androany miaraka amiko androany na za androany voaroka na za androany voaray tonga dia niditra atao amin'le directeur dia fa ahoanao izy za tompoko tena mba mitady asa atao amin'ity société anareo ty tena atony tiako esana za vao navita fianarana otrosy za mbola tsy manana expérience fa za te hiasa ato gainao tsy efa nametraka dossier tatsy amin'ny anina tatsy efa nametraka atao za fa ela be fa mbola tsisy voaray tsisy toyany mihitsy le izy ohatran'izany fa ahoanao izy ka za tena ninsiste teo zany za tena te asa ato dia natsona aiza ozy ny dossier n'ity olona ity tena voaka avy any ny dossierako dia nijerevany teo dia refako ihany ny teniko za tena te asa ato tsisy resaka tsolotra mihitsy zany tsisy resaka tsolotra fa hoe manao tsy fanao raha te ahita ny tsy fahita dia nisoniaviny teo amin'le dossierako izy manao hoe ndana ro izy fa voaray ako zay ozy izy herinandro taorina zay natsony zareo voaray ny tiako hita tsy hoe le fahaizako ny insiste fa tena ny finoko ny herin'Andriamanitra zay niaraka tamiko ka na dia ny tsy fanao azy hoe tonga dia any amin'ny directeur général ianao nandeha anantona hitady asa dia nataoko le izy satria izay ny finoko hoe miaraka amiko Andriamanitra dia nisokafan'Andriamanitra dia voaray tao amin'ny orinasa io ary za androany te hampaherentsika be dia be mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe rehefa manao ny tsy fanao ianao ka manana tanteraka ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra rehefa miaraka amin'ny tompo ianao tsy avela ny angahiay zany ary zany androany ny teneniko amintsika ianao foana ny mieritreritra hoe tsisy tsony ny lalana efa tapitra tanteraka ny lalana fa izao hoe tompo noho ny aminao tsy fanao zany hoe anao an'izao zany tsy fanao zany tsy zany ny procédure ato tsy zany ny ohatran'izao ato fa androany ho ataoko zany noho ny amin'ny teninao anantona nyity olona ty na dia hoe mahafotaka aninona izy dia ho antoniko izy hanao ny tsy fanao anoho ny amin'ny teninao satria fantatro fa ny teninao zay be nomenao tamiko dia no hoe zao mombanao aza matahotra zay alohanao za nampy anao sy ohatrany raiso zay tenin'Andriamanitra izay dia mandehana dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra raha fitiniko le izy dia izao miroso fa aza miembotra zany ampiasao ny finoanao ampiasao ty tenin'Andriamanitra ity raiso io tazomy io zay tenin'Andriamanitra baiko men'Andriamanitra anao dia tanterao zay dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa na dia zavatra ohatrany hoe tsy fanaon'olombelona aza le izy zavatra ohatrany hoe inona koa zany zavatra zany tsy zavatra ratsy ho averiko ihany tsy zavatra ratsy mihitsy le ho ataoko hoe anao ny tsy fanao dia anao zavatra ratsy fa zavatra zay tsy mahazatra ny olona mihitsy ny manao an'le izy ataovy noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao tsara fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra dia mbola isy lalana sokafan'Andriamanitra indray tsy tapitra mihitsy ny lalana fa ny mban'ny ranomasina dia mbola misy lalana zay azon'Andriamanitra omenantsika ihany koa andehanantsika somatsara dia ahitatsika ny voninahitr'Andriamanitra dia manantena riavana fa amoakanao mpandresy amin'io situation izay iainanao io Andriamanitra ary misy dikany matohizina ampahenanao izao tenin'Andriamanitra izao andeha hivavaka isika misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina anao avokoa tokoa ny hery sy ny fahefana rehetra ty ambonin'ny tany sy any an-danitra amin'ny maha olombelona dia tapitra ny lalana fa ankehitriny nosokafanao ny sainay ahita fa ao aminao dia misy lalana mbola marobe zay azonao amboarina ho anay raha mahatoky ny teninao zahay raha miaraka aminao zahay raha mifikitra amin'ny teninao zay ka hampiasa ny finoanay ao anatin'izany koa dia taio zay rehetrarehetra mandray zao video zao indrindrandrindra zay tena manana olana sarobahana ka efa miraviravy tanana mety efa mitohitohy hiverina ho any amin'ny faharesena sy ny filavona lefina fa hampahirezo izy dia hiverina indray hanatanteraka ny sitraponao sy ny programanao mba tsy ho rava izay efa naorinao teo amin'ny fiainany hatramin'izay dia mivoninahitra rery any ny tompo ny fandresen'ny vahoakanao noho ny finoana ny herinao
amin'ny anaranao jesosy kristy nanaovako izany vavaka izany amen.